Fa ho avadika biometrika ny karapanondry rehetra manerana Madagasikara hoy ny teo anivony ministera am-paositra sy ny fifandraisan-davitra androany. Isan'ny nambara minisitra ihany koa fa ho digitalize ny fividianana eto amin'ny firenena. Afaka 5 taona. Afaka 5 taona efa nisehatry ny numerika no fahiatrehana ny fividianana eto amin'ny firenena, hoy ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Avadika ho biometrika avokoa ny karapanondro manerana ny Madagasikara ary apetraka ihany koa ny identifiant unique raha ny fanazavana. Ny mombamomba na olona satria rehefa manao recensement tsika hatramin'izay dia recensement papier natao dia nampidina anaty base de données na dia apetraka amin'ny tablety ary le recensement iny fa tsy nisy moyen ahafahana mivérifie hoe irakoto sy rabe moyen simple type resana ahafantarana mamando doublon eo fa le resaka fifidianana teo manao biométrique sika manao carte d'identité tsika manao identifiant unique sika ny fifidianana manaraka izay atao afaka 5 taona dia efa digitalisé zany hoe le carte biométrique na dinao la carte biométrique anao comme se présenter rehefa misy an'le matériel ny amin'ny bureau fifidianana dia scanena fotsiny ny tarehanao io dia tonga dia fantatra hoe monsieur Lajonar Soka izy olona ity digitalisé momba anazy dia antaniko izy hoe firy ny vadinao firy ny zanatao dia tonga dia tsy afaka mandainga atsony zany izy fa dia tonga dia ao dia mametraka anao prêtre izy dia ny résultat dia mivoaka ao anatin'ny 24 heures manerana nosy satria miaraka kotsika amin'ireo mpiara-monina tetikasa izay mampametra am-panontaniana ny fiafavitany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Akoatra izay, maro ihany koa ny tetikasa izay apetraka toy ny ifokotany raha ny fanazavana hatrany. Androany Ntsahivina no nanao ny tatitra momba ny asa vita sy izay kasaina ataon'ny ministra eo anivon'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra.